miaraba antsika rehetra indray ny tenako mandray an'izao feoko izao mandray an'izao zavatra fampianarana kely atolotra androany ity dia manona ny fiadanan'ny tompo anao sy ny ankonanao ao. Mialohana nomboako ny fotoanandroany dia hiara hivavaka isika ametraka ny fotoanantsika eo am-pelatanan'Andriamanitra. Aleloia. Ry Andriamanitra, rahay mahefa ny zavatra rehetra sy tsara indrindra, rahainay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao ilay mpanjaka ny mpanjaka mahery, avo dia avo, be voninahitra tsy takatry ny saina ny zavatra rehetra ataonao isanandro Jesosy. Tonga eto indray izay Jesosy. Hisaotranao no nanomezanao ny fotoana, nanomezanao anay ny hery ahafahanay mitondra ny hafatra eto androany indray. Jesosy malalo, ity aho anaiko ho fitaovana, ity aho anaiko iraka, ity aho Jesosy anatanteraka ny adidiko amin'ny maha olombelona. Mihera Tompo fa kely ny hery ato anatiko, mila ny herinao izay manampy anahy, mila ny fanahy masinao izay manatrika anahy, ahafahako miteny eto, fanahy masina avy ampitenen'ny vavako, fanahy masina avy tsy loviny saiko, dioviny saiko ao anatin'ny rehetrarehetra ao Jesosy. Ray mandray ny feo akoho Tompo dia ohatr'izay sokafiny sain'izy ireo, ho mora ho azy ireo ny andray izay zavatra rehetra izay ho teneniko eto Jesosy eo. Mifona ho anahy raha misy zavatra tsy nety nataoko, na tamin'ny fiteny, na tamin'ny fihevitra, na tamin'ny fisainana, na tamin'ny fihetsika Tompo, na ny fijeriko isanandro Jesosy, dia hifonako diovy amin'ny rahanao Jesosy, mamindrafo amiko Tompo. Raha hitondra ny teninao eto androany Jesosy dia hifonako ny zavatra tsy nety nataoko. Mifona koa amin'ny rehetra izay anadahako, rahavaviko, ray aman-dreny, zanaka, fianakaviana rehetra izay mandray ny hafatra eto androany Jesosy. Mifona ho azy ireo tsy araka ny sitrapona nataon'izy ireo isanandro, dia hifonako ato anatrehanao izany Tompo, mamelany heloka izy ireo. Jesosy malalo. Raha misy devoly tady anakatsakana tsy atotosan'ny ny zavatra ho teneniko eto androany Jesosy, miala amin'ny anaranao avy any Nazareta. Tsy ambinina, tsy manan-kery eto izany androany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany. Amen. Ny hafatra izay ampitondran'ny Tompo anahy eto androany dia momba ny famelan-keloko. Ary zaho raiky telo izany famelaberaha momba ny famelan-keloka eto androany. Ny voalohany dia ny atao hoe famelan-keloko. Inona no atao hoe famelan-keloko? Ary ny faharoa dia hoe ny antony tsy maintsy amelana heloka. Ary ny fahatelo dia ny fomba atao amelana heloka. Aleloia. Voalohany indrindra dia ny atao hoe famelan-keloko. Tonga dia hijery ten'Andriamanitra ao amin'ny Samuela 2, toko 12:13 vakiako amin'ny anaran'i Jesosy izany. Dia hoy Davida tamin'ny Natana, efa nanota tamin'i Jehova aho, ary hoy kosa hiatana tamin'i Davida, Jehova efa nanaisitra ny heloko ka tsy ho faty ianao. Inona ny atao hoe famelan-keloko eto? Ato amin'ny soratra masina dia mahita ny teny hoe manaisitra, na koa hoe manala fahadisoana ireo olona rehetra izay nanao ratsy taminao, na namana akaiky anao io, na fianakaviana io, na vady io, na zanaka io, mety hoe nanao fahadisoana
teo aminao dia manaly ianao. Izany hoe tsy manao lolo-po ianao, tsy manao valifaty ianao fa alanao izany, adinonao izany. Izay no atao hoe famelan-keloka. Izay no voalohany atao hoe famelan-keloka. Ary ny faharoa dia hoe manarona. Tonga dia jerentsika ao amin'ny nohabolanao. Misy teny hoe bakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Izay te ho be fitiavana dia manahan-keloka fa izay mamoha fo teny mampisaraka ny tena mpisakaiza. Amen. Eto izy dia miteny hoe manarona, na koa hoe ny dikan'izany manarona izany dia hoe mba tsy hita intsony ilay fahotana, izany hoe asorina, atao tsy hita, tsy averimberina, tsy atao izany foana atao atao ao amin'ny vava eo, tsy izany natao hoe mamela heloka ho an'ny olona nanao ratsy anao. Mila adinoina any, mila tsy averimberina intsony, tsy eto ny soratra marina dia miteny hoe tsy mila fofoazina fa izay mamoha fo izy mampisaraka ny tena mpisakaiza. Izany hoe tsy mila fofoazina intsony izany ny zavatra, ny fahatsoan'ilay olona, tsy mila fofoazina ilay zavatra ratsy nataon'ilay olona. Izay natao hoe famelan-keloka. Ary ny faharoa dia hoe no entiko indray dia hoe ny antony tsy maintsy hamelana heloka. Ity famelana heloka ity tena zava-dehibe amintsika kristianina izy ity, amintsika mpino izy ity. Inona mahatonga an'izany ho zava-dehibe? Satria Andriamanitra dia mpamela heloka. Donc jerentsika amin'ny Kolosianina 3:7-10 hoe amin'ny anaran'i Jesosy mifandefera hozy izy ka mifamela heloka ianareo raha misy manana alahelo amin'ny sasany tahaka ny namelan'ny tompony heloka ireo no aoka, mba hamelanareo heloka kosa. Tsika anie dia tena mpanoty raha zavatra nataontsika hatramin'izay dia tena maro. Fa Jesosy dia mamela ny helokontsika foana izy isan'andro, manafaka ny helokontsika foana izy isan'andro. Izay no mahatonga antsika hoe tsy maintsy mamela heloka ny olombelona samy olombelona, tsika tsy maintsy mifamela heloka isika satria Jesosy dia namela ny helokontsika. Eto izy dia miteny hoe mifandefera, mifamela hozy izy ianareo. Mila manana fahanetretena isika satria zava-dehibe ho antsika kristianina ny famelana heloka. Faharoa manarak'izay, isika rehefa tsy mamela heloka isika dia tsy afaka nahita an'Andriamanitra isika, tsy afaka ny voavonjy isika, tsy afaka ny andeha hiditsana fandrakan'Andriamanitra isika raha tsy mamela heloka ny namantsika, mamela heloka ny olona izay nanao ratsy tamintsika. Tsy afaka ny andeha andova ny fiainana mandrakizay isika kristianina raha tsy mamela heloka. Izay ny antony tenenina eto. Ao Matteo 5:9 koa dia misy teny manao hoe sambatra hozy izy izay madio am-po fa izy no ahita an'Andriamanitra. Izany hoe mila mamela heloka foana isika isan'andro ho an'olona na inona ny zavatra ataon'ny olona amintsika isan'andro dia mila mamela heloka isika amin'ny maha kristianina antsika. Izay ny antony tsy maintsy hamelantsika heloka. Ary ny fahatelo manarak'izay dia
Ny fomba amelana heloka. Ny fomba amelana heloka. Tena tsy moramora ho amintsika olombelona. Indrindra ho an'ny tsy mino ny mamela heloka. Tena tsy mora. Satria mety hoe tena zavatra efa tena grave be mihitsy nataon'ilay olona taminao. Dia tena sarotra. Za taloha tena hoe manana izany lolo-po izany mihitsy ny za taloha. Tena manana tamin'izaho mbola tsy nandray an'i Jesosy. Tena mitazona lolo-po an'olona za, fa noho ny hitako ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia nahay namely za. Ary ny zavatra fomba famelana heloka dia mila misaina isika ny zavatra ataon'Andriamanitra sika. Tsika neka tena manota be dia be isan'andro ary hatramin'izay tsy voatanisa ny ota ataontsika isan'andro. Tsy voatanisa ny fahotana ataontsika isan'andro. Nefa antsika dia navelan'Andriamanitra. Nefa antsika dia tena mbola omen'Andriamanitra valim-bavaka isika. Ary izay natao ao anatin'ny saina. Dia hoe Andriamanitra izany mamela anahy. Dia izaho koa mila mamela ny namako aho. Izay ny zavatra ataonao ao anatin'ny saina voalohany indrindra. Dia mora aminao ny fomba amelanao heloka ho an'ny olona nanao ratsy anao. Olona nanao fahatsoana ho anao. Fa tena sarotra izy ity. Sarotra io. Tena sarotra ny mamela heloka. Fa zavatra ohatr'izay nataonao anatin'ny sainao hoe Jesosy ary ve namela anahy isan'andro. Jesosy ary ve nanome valim-bavaka. Mahatonga Jesosy nanome valim-bavaka antsika, mamela antsika izy. Matoa izy manome famindram-pony ange nahatonga antsika isan'andro, nahatonga antsika tafafo maraina sy ny anona ohatr'izao. Zavatra rehetra ataontsika nefa avy amin'ny famindram-pon'Andriamanitra. Dia ahoana moa tsika ny tsy hamela heloka? Ka dia izay. Ary ny olombelona rehetra tsy misy ao amin'ny Romanina toko 7:10 misy teny manao ohatr'izao hoe tsy misy marina hozy izy na dia iray akory azy. Izany hoe ianao tsy marina, za tsy parfait, izy tsy parfait. Dia izay nataonao anatin'ny saina dia afaka mamela heloka ianao. Mety angamba mety nahasoanao kely izay teniko izay. Finaritra dia ho an'Andriamanitra ihany. Ary hisaotra an'Andriamanitra isika noho ny izay teny fo dia fo mety hanovanao izahay. Mety nahakasika anao indray izahay. Alleluia. Ry Jehovah Ray Masina tsara indrindra eo misaotra indray tamin'ny teny izay noentiko teto androany. Mananatra anay isan'andro ianao amin'ny teninao. Hoe mahaiza mifamela. Tsy vita amin'ny herinay manokana izany Jesosy. Tsy vita ny fisainanay sy ny maha olombelona anay dia tena tsy vitanay izany Jesosy. Fa eo ianao Jesosy ny hanampanay rehetrarehetra. Hanananay famelana ho an'ny olona izay nanao ratsy anay. Tompo, misaotra amin'ny teninao isan'andro Jesosy. Misaotra amin'ny hafatrao isan'andro Jesosy. Mifona Tompo raha misy zavatra tsy araka ny sitraponao izay niteneniko teo. Mifonako. Mamelany heloka Tompo. Amen. Itana
Tenina, no tenitsi.